Ny avina toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady faharoa ny volana febroary amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alatsinainy fahatelo ny volana febroary amin'ny enora maraina. Noho ny fisian'ilay fahatrandro ratsy na ilay dépression tropicale izay mitoetra ao amin'ny ranomasimbe Indiana izay manambana mivatana ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Madagasikara dia tombanana ho mafy ny fitsokon'ny rivotra eo anelanelan'ny tanjona bobamomby hatrany Manoro manomboka ny alatsinainy alina na ny takariva izay mety mahatratra 520 km isan'ora ny rivotra ary mety isy hatrany amin'ny 20 km isan'ora manakaiky ny ivony tia fahatrandro ratsy ity ka manoloana izay dia misy araka izany ny fampitandremana mahakasika an'izay amafy ny rivotra izay ho amin'ireo morontsiraka voakasika ireo manomboka any amin'ny tanjona bobamomby izany ka hatrany Manoro. Isy ihany koa ny alin-drano izay eo ateraky nyity fahatrandro ratsy ity amin'io morontsiraka voalaza teo aloha ireo ihany tanjona bobamomby hatrany Manoro ary hiakatra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra moa ny alin-drano manomboka ny alatsinainy maraina tombanana hiakatra miandalana izay rehefa manakaiky tanteraka ny morontsiraka ity fahatrandro ratsy ity. Manoloana izany ihany koa dia misy ny fampitandremana amin'ny avy ny alin-drano amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy voan'ny atsinanan'i Madagasikara. Manoloana izany rehetra izany dia arao tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro, arao ihany koa ny toromarika izay omeny ireo manam-pahefana eny ifotony isorohana ny loza mety ho ateraka ny izany. Izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androntsika roan'ny morontsiraka atsinanan'i Nosy tanjona bobamomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy isy orana tandrivon-drahona ho avy andrefana kosa ny rivotra any amin'ny tapany avaratra na avaratra sambava ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Iovaova kosa izany any akafa ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja ray faingo 10 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro andraona amin'ny sokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy onja ray ka hatramin'ny ray faingo 10 metatra. Manoro hatrany Taolanaro anorana amin'ny fiandohan'ny febitoana ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ary ahery izany indraindray. Avy ny onja ray faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra rehefa ao anatin'ny orana. Taolanaro hatramin'ny tanjona vohimena kosa indray andraona amin'ny sitokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja ray faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa andraona vitsy ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7.30 km isan'ora hatratra 5.70 km isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja ray faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro isy orana tandrivon-drahona vitsy ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany ny alina ka ho 20 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ka ny avy ny onja ray ka hatramin'ny ray faingo 10 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava anorambaratra ary ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja ray ka hatramin'ny ray faingo 10 metatra hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra ao anaty orambaratra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby anorambaratra ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 20 km isan'ora indraindray. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ahery indraindray ary ny avy ny onja ray ka hatramin'ny ray faingo 10 metatra hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra ao anaty orambaratra.